azafady kory aby sika finaritra aby ranandria tonga soa eto amin'ny fandarana fanaraka ireo isaky ny zoma tolakandro amin'ny enina arivo androany zoma faha 20 ny volana martsa taona 2024 ny lohatenin'ny fandarantsika androany izay efa nolazaina ataontsika hatramin'ny maraina dia le hoe le trio du mal, le mal grand M, le mal petit M ary le malin. Ireo zany no trio lazaintsika hoe trio ny faharatsiana izay resantsika androany. Ny zavatra zay azo lazaina hoe nanosika anao an'ity fandarana ity androany dia hoe mametra-panontaniana foana ny olona hoe avy aiza ny faharatsiana, l'origine du mal, d'où vient le mal. Dia ao anatin'izay le famaritana hoe d'où vient le mal zay dia hitako hoe misy zavatra mifangaro, mifangojo eo amin'ny compréhension du mal. Le mal petit M ve sa le mal grand M? Hitanareo ny différence-n'izy mbola hazavaintsika tsirairay satria noho ny fanafangaroantsika andreo no mahatonga antsika hieritreritra le izy. Iza no nahatonga ny faharatsiana ary raha hitarina lavidavitra avao koa zany io fanontaniana io dia ny hoe raha misy Andriamanitra nahoana no manjaka ny ratsy? Fa nga tsy voafehin'Andriamanitra ny ratsy, fa nga Andriamanitra tsy souverain, fa nga Andriamanitra tsy Dieu tout puissant ozy nareo, nefany toa tsy voabalizen'Andriamanitra akory ny faharatsiana. Zay zany ilay izy. Dia ny ao ambadika izay fanontaniana zay dia efa hitako azy noho ny tsy fahalalana zavatra maromaro na farafaratsiny fampifangaroana notion du mal. Misy karazany hoa le mal petit M, fomba ilazako azy mba hidifférenciena am'le le mal grand M. Nefa koa io matetika ny raisitsika le mal ny faharatsiana tonga dia hoe ny devoly. Non, ho hitantsika eo fa ny devoly, personnellement je ne l'appelle pas le mal na dia zay ary fomba ilazany olona azy ary zay ny fototeniny, fa le malin, ilay fetsifetsy mahay manararoatra milalao an'ireo mal reo ho amin'ny tombontsoany manokana sy ny fikendreny dia lasa toa ohatry hoe izy no source du mal. Zay zany. Ka ny fanontaniana matetika verimberina apetraky ny olona dia ny hoe raha misy Andriamanitra maninona no azo lazaina hoe manjaka tokana ny ratsy? Maninona no misy ny injustice ohatra? Moa ve nareo mpivavaka kristianina, tsy kristianina raha fa nareo mino fisian'Andriamanitra, tsy samy milaza daholo na ny silamo zany na ny judaïste zany na ny kristianisme hoe Dieu tout puissant, Andriamanitra tsy toa, ka sous-entendu hoe raha Andriamanitra tsy toa izy na Dieu tout puissant na koa ozy nareo kristianina Andriamanitra fitiavana izy, moa ve izy tsy capable ny mametra farafaharatsiny na ataontsika hoe tsy voafafany tanteraka aza ny ratsy na ny faharatsiana ka mahatonga ny olona tsy anana an'ilay atao hoe bonheur. Ary anisan'ny ambeti-dresaka ny raisonnement'ny olona hoe fisian'Andriamanitra dao zany hoe misy olona tsy nahita fahasambarana mihitsy hatramin'izay naha-olombelona azy ka mandra-pahafatiny, donc déduction zany tsy misy Andriamanitra satria tsy misy bonheur. Misy lien ve entre ny existence de Dieu sy ny bonheur zay faritantsika araky ny bonheur arakitsika koa. Hitanareo zany fa misy zavatra mila avahana tsara satria mahatonga fifanjevonana izy. Ka arak'izay dia araky ny fandiniako azy, ny fandiniako an'ity zavatra ity zany dia mahatonga an'izay fanontaniana zay tsy hanomezantsiny atsika mihitsy fa vokatry ny fifangaroana
eo amin'ny fahazahoantsika andreto zavatra telo reto le mal grand thème zay ho resantsika rehefa aveo le mal petit thème ny ataontsika hoe ny ratsy anavahana azy am'le teny malagasy sy ny faharatsiana ary ilay ratsy na ilay fetsifetsy ratsy le malin zay angamba ny andikatsika azy le trio du mal le mal grand thème lazaintsika hoe ny ratsy le mal petit thème lazaintsika hoe ny faharatsiana ary le malin na ilay mpanaony ratsy na ilay fetsifetsy ratsy zay angamba naovantsika azy ilay fetsifetsy ratsy dia ireo no afangarotsika dia tsika mieritreritra fa le malin izy moa le malin midevoly zany no everitsika source du mal no eo zany dia efa misy diso be tsika le diable n'est pas la source du mal que ce soit le mal grand thème ny ratsy ou que ce soit le mal petit thème ny faharatsiana zany hoe efa hatrany am-boalohany mihitsy zany no misy fahadisoana compréhension hoe lutte entre le bien et le mal nos olona de ohatra hoe ady eo amin'Andriamanitra sy ny devoly tena diso zany déjà tsy mifandanja le adversaire ataon'ny créateur ahoana ataon'ny créature ahoana satria ny devoly raha jerena par historicité dia c'est une créature déchue anjely mivadika dia lasa devoly tsika dia mifandanja aveo zany nareo sur le plan équitable zany hoe créateur contre créature zany or napetrakytsika eo ambony toerana mitovy reo de ozytsika ireo ny adversaire mifanandro ny eto ambony tany be dia be azo anatin'ny Facebook ato le olona le hoe adin'Andriamanitra sy ny devoly adiny Jesosy sy tsy mifandanja d'ailleurs raha mamaky ny filazantsary nareo tadidinareo le démoniaque zay vao nahita an Jesosy dia miteny hoe avy andringana ny asady va ianao mifaninona akory no zaho sy anao zany hoe atody miady mambato ny ilay ratsy na ilay devoly donc c'est pas un combat entre Dieu et le diable izay ny mythologie naparitaky ny olona hatramin'izay hoe guerre le mal et le bien na Dieu et le diable non zany hoe le conception mihitsy ny hatramin'ny voalohany no diso ary mahavariana fa na ny kristianina aza dia nandray an'io mythe io hoe le combat entre le bien et le mal zany hoe le combat entre Dieu et le diable non tsy adin'Andriamanitra sy ny devoly ny eto fa zavatra hafa mihitsy donc zany le mal grand thème na ny ratsy dia tsy avy amin'ny devoly eo zao dia mety hiratra ny mason'ny kristianina fa ahoana indray ary zany ho azavaintsika eto nefa koa ny ratsy koa dia tsy avy amin'Andriamanitra aveza zany ny ratsy d'où vient le mal grand thème ary le mal petit thème ny faharatsiana izy io moa safosafona foana hatramin'izay fa ho izahantsika ny miditra amin'ilay izy amin'ny atsipireny donc zany ny hypothèseko zany na ny théorie zay hoentiko hoe tena hoe ny mahatonga le fanontaniana miteny hoe raha misy Andriamanitra maninona no misy ny ratsy ary manjaka ny ratsy dia satria nafangarotsika hoe le malin ny source du mal ce qui est faux dia avaiza ary zany ny faharatsiana ary avaiza ny ratsy ny fahafahatsika manavaka tsara andreo zavatra telo reo dia hanampy atsika be dia be eo amin'ny fanaovantsika ny atao hoe théodicée la théodicée c'est l'origine du mal ny tsy fahafantarana zay dia lasa apetakytsika any amin'ny olona tsy tompony andraikitra an'izy zany hoe soit kalkentsika amin'Andriamanitra soit kalkentsika amin'ny devoly zay foana ny option misy soit avy amin'Andriamanitra ny faharatsiana soit avy amin'ny devoly za zany androany dia niteny aminareo hoe sady tsy avy amin'ny devoly no tsy avy amin'Andriamanitra fa ahoana indray zany eo hitanareo le izy avaoko tsara hoa ny ratsy ny faharatsiana ary ilay ratsy ny devoly ilay ratsy na ilay fetsy ratsy le mal grand thème le mal petit thème le malin le diable zany fa nataoko hoe le malin fa naniko mihitsy ny fidy le tena hoe le diable mais le malin raisitsika voalohany aloha le mal petit thème na ny faharatsiana
zay aloha resantsika zao ny faharatsiana na le mal niniko nalefa mialoha io satria io no problema atsika matetika io no fantohan'ny projecteur atsika hoe avaiza ny faharatsiana zany ao anatin'ity le mal petit m ty na ny faharatsiana ty dia misy karazany roa ny faharatsiana zay resantsika ao zany a lay mal moral lay faharatsiana moraly ny zava-dratsy misy eto am'izao tontolo zao zay manimba sy mandrava ny fiarahamonina ao anatin'izany ohatra zany hoe ny immoralité ny amoralité ny injustice ny guerre soratako omeko anareo eto zany hoe le miteny hoe le mal catégorie anankiray voalohany zany ao anatin'ny le mal dia ity ao anatin'ny le mal petit m na ny faharatsiana dia misy catégorie roa ao zany a le mal moral ohatra n'izany zao ny immoralité ho resantsika rehefa avy eo ny amoralité samy hafa ny immoralité sy ny amoralité ny injustice le hoe ny tsirariny misy eto am'izao tontolo zao ny guerre ny ady sy ny sisa sy ny sisa io ny catégorie anankiray dia ny catégorie anankiray zay resantsika dia le mal physique zany hoe ny zava-doza mahazo ny vatana dia meko anareo eto santionany zany fa tsy hoe ireo daholy fa mba azahoanareo an'izy zany ao an-tsainareo hoe inona zany no resantsika eto ny catégorie faharoa le mal physique dia ao anatin'izany ny aretina le maladie ohatra hoe avaiza ny raha aretina ohatra zazakely voateraka dia tonga dia voan'ny cancer tonga dia voan'ny ataontsika hoe maladie orpheline ho resantsika ao koa zany tsy rariny zany inona ny faharatsiana io zazy io ny tonga dia voateraka izy tonga dia araka le fanontaniana nataon'ny olona anjesosy tao amin'ny filazantsara hoe izy nanota le ty vasany ray aman-dreny noteraka jamby izy zany hoe le handicap na le fahasaponana dia c'est le mal physique izay injuste raha ny fijerintsika azy re zany ao anatin'ny teo mal daholy ny anomalie zany hoe ny zavatra tsy mipetraka amin'ny toerany tahaka ny handicap ny accident tsy hazavaina hoe amina laps de temps ohatra zao nandalo tao ambanina échafaudage dia migrisa ilay tafo kapila dia mienjera dia juste teo am'le olona dia maty sur le coup izy fa tsy ahoana nazavana ny reny hoe le mal tout ça c'est le mal petit m catastrophe naturelle ireo loza tsy tiako le terme hoe voajanahary j'aime pas ce mot satria ohatrany hoe andriamanitra zany ny orchestre an'le loza fa amiko dia hoe loza natoraly na catastrophe naturelle désastre ny faharavana maro samihafa misy toy ny mosary sy ny sisa sy ny sisa reo zany le mal ao anatin'ny catégorie le mal petit m averiko le mal petit m na ny faharatsiana dia ao ny le mal moral zay resantsika teo injustice sy ny guerre sy ny sisa le mal physique izay miresaka an'ireto zavatra mitenenitsika eto reto ka ady resitsika aloha zany le mal moral le mal le faharatsiana ara-moraly ao anany voalohany am'izany le immoralité le immoralité raha jerena amin'ny étymologique zany zany hoe amin'ny alalan'ny voambolana ilay im io dia manambara contraire le amoralité manambara tsy fisina le privatif le im de ohatrany hoe mifanohitra zany hoe zay zavatra rehetrarehetra mifanohitra amin'ny valeur morale rehetra ka ny fanontaniana mampieritreritra malasa saina dia hoe ohatra zao rehefa mahita olona atsika misy olona zao mety fatatsika nanao zava-doza surtout am'izao le situation mafana be fantatrao ny actualité atao Facebook dia hoe fa avy aiza io fironana ho amin'ny ratsy io ao anatin'ny olona le penchant pour le mal
eo le izy avia izy io naturel ve a ny fananan'ny olona fironana ho amin'ny faharatsiana sa influencena zavatra izy nanao an'le ratsy débat be io a sur le plan théologique ady hevitra be io tsy tapitra hatram'izao ary débat be koa io sur le plan philosophique donc tsika tsy amelabelatra lavabe an'izay satria tsy zay koa ny antony indretsika fa milaza fotsiny hoe io le mal resatsika eto hoe faharatsiana naturel zany hoe le olona mihitsy ve zany no efa manana fironana ho amin'ny ratsy natiorany sa non tsy hidirany resaka natiorany izy fa influencé izy amin'ny zavatra iainany manodidina azy dia na ny andaniny na ny tsy hoe nandaniny sy fa na ny ray na le voalohany resantsika teo dia tafiditra ao anatin'izany ny resaka valeur morale ozytsika hoe tsy manana soatoavina intsony nefa misy toe-javatra ohatran'ireny malaza am'izao fotoan'izao reny de hoe efa tsy manana soatoavina intsony ny olombelona ozytsika ka inona moa le soatoavina inona le valeur morale iza no mamaritra an'le valeur azadiny fa raha ohatra mitsara olona anankiray tsika ka hoe olona immoral le olona dia tsy maintsy tsarainao à partir na valeur morale izay napetraky ny fiarahamonina qui dit fiarahamonina dia fiarahamonina inona no nametraka an'le valeur morale fiarahamonina mpivavahana ve fiarahamonina traditionnel ve fiarahamonina groupe communauté anankiray ve no nametraka hoe ity ny valeur morale arahana dia zay olona tsy manaraka an'io na mifanohitra amin'io dia lazaina hoe immoral donc am'izay fotoan'izay ny immoralité le olona na ny mahatonga le olona ho lazaintsika hoe olon-dratsy dia satria le olona tsy manaraka an'le valeur morale napetraka na communauté anankiray peu importe les communautés fa zay no fomba fandrefesantsika azy en tant que fiarahamonina zany ka miady hevitra zany de ny hoe naturel ve le izy sa influencé amin'ny olona dia anisany ny olona miady hevitra lavabe an'izany zao ohatra hoe i Baudelaire amin'ny ankilany miaraka amin'ny Saint Augustin dia mieritreritra ry Baudelaire sy Saint Augustin hoe ny olombelona ozy izy dia manana fironana naturel ho amin'ny ratsy ry Baudelaire sy ry Saint Augustin no mitovitovy hevitra mitovitovy fa tsy tena mitovy ho azavaiko ny antony hoe heveriny ry Baudelaire sy ry Saint Augustin hoe manana fironana ho amin'ny ratsy natoraly ny olombelona zany hoe en quelque sorte ohatrany hoe fa ao anatin'le olona ihany le izy fa ohatrany hoe mila misy catalyseur fotsiny manaitra an'le izy dia miseho ety ivelany dia hita maso hitapoko hitam-pirenena kanefany a tsy tena mitovy ny hevitra izy reo lahy satria ny mahasamihafa azy ny loharano mahatonga an'ilay faharatsiana naturel am'zareo dia tsy mitovy ny anankiray ana ny Baudelaire dia ny hoe satria zay le olona zay le naturan'le olona zany hoe question na nature le izy inné raiky tapisaka ao amin'ny olombelona izany ny olombelona zany dia ratsy par nature Saint Augustin indray dia milaza hoe vokatry ny fahotana le zozy izy izay nataony Adama eo am'izay miditra le péché originel ka miteraka débat be donc zany am'izay fotoan'izay raha olombelona rehefa manao ratsy dia satria le naturany maha ratsy azy tsy avy aminy fa misubira ny nataony Adama be izy eo zany de efa misy débat ngeza be hoe oui manana faharatsiana natoraly ny olombelona satria io faharatsiany natoraly io dia nolovany am'le atao hoe péché originel zany hoe péché originel amin'ny Saint Augustin dia péché héréditaire pardon héréditaire
zany hoe qui dit nature héréditaire. Na ny Baudelaire indray dia ny hoe non tsisy idirany resaka héréditaire io fa naturan'le olona mihitsy nefa ohatr'izay. Zay zany le nuance fa amin'ny ankapobeny mitovitovy hevitra izy roa lahy. Jean-Jacques Rousseau indray dia niteny hoe non ny olombelona ozy izy dia tsara ara-boajanahary, zany hoe noharian'Andriamanitra parfait ny olona tamin'ny voalohany, tsy misy tomika, tsy misy kianina, tsy misy tsininy, fa ny nanimba ny raha olombelona dia ny manodidina azy. Ny manodidina azy no nanimba azy ozy izy dia lasa corrompu, dia rehefa lasa corrompu izy dia simba daholo ny fomba fandinihan'ny zavatra rehetrarehetra. Eo zany lay izy zany hoe ohatra hoe ny manodidina mety nanimba azy hoy Jean-Jacques Rousseau dia mety hoe le fiarahamonina mauvaise organisation, hoe sendra tafalatsaka tao anatina fiarahamoniny olona mila hoe miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo zay le mahatonga ny fitenin'ny olona ohatr'izay tafalatsaka tao anatina ankonana zay manque d'éducation ozy ny sasany. Zay zany tsy mbola miteny inina koa fa manazava an'ilay fironana misy fotsiny. Fa i Baudelaire kosa sy Saint-Augustin dia miteny hoe tsy ny fiarahamonina no nanimba ny olona fa ny olona mihitsy no manana an'ilay atao hoe mialatsiny amin'ilay teny vahiny satria tia ny terme nampiasain'izy roa lahy de perversité primordiale, zany hoe zavatra efa ao anatintsika io. Perversité primordiale ozy izy Baudelaire amin'ny terme lazain'ny Baudelaire, amin'ny terme fampiasan'ny Saint-Augustin en tant que théologien. Baudelaire zany philosophe miteny an'io, i Saint-Augustin en tant que théologien milaza hoe péché originel, fa rehefa dinihina dia somary mitovitovy ihany na dia misy ara ny nuance ao amin'izy roa. Ka tsy resaka problemana éducation io ozy fa le olona misy le falatsa. Eo zany dia efa miteraka ny débat sy discussion ngezabe satria ny humaniste, ina moa ny atao humaniste? Ny humaniste dia ireo olona izay mbola mino sy manana espoir hoe ao amin'ny olombelona mbola misy zavatra tsara, tsy tena rava tanteraka, tsy tena simba tanteraka fa mbola manana espoir hoe mbola misy zavatra tsara ao anatin'ny olona anankiray ary iny partie tsara ao amin'ny olona iny azo trandrahana améliorena. Reny ny atao hoe humaniste. Les humanistes tsotsorina dia ceux qui croient en la bonté naturelle de l'homme, zany hoe ny olona ozy dia mbola misy zavatra tsara kely any ao anatiny ao dia iny no antenaina ho atsaraina ozy izy ny humaniste. Donc ny humaniste eto tonga dia tsy d'accord amin'ny Saint-Augustin ny amin'le péché originel, tsy d'accord amin'ny Baudelaire ny amin'le atao hoe perversité primordiale, fa ny humaniste plutôt du côté de Jean-Jacques Rousseau hoe ny fiarahamonina no nanimba azy fa tsy izy no ratsy. Ao idirantsika zay rehefa aveo fa etalentsika fotsiny aloha le izy. Donc zany tsy manao jugement loatra fa manao kazana constat, mamela belatra aminareo fotsiny ny fanazavan'ny olona ny amin'ny zavatra io. Faharoa manarakaraka zay dia ity hoe safady raha miresaka tsika hoe ny olona immoral zany dia ny olona tsy manaraka ny valeur morale na tsy manaraka ny soatoavina moraly apetraka dia ozytsika hoe apetrakiza tsy maintsy en référence na valeur morale efa misy dia misy ve zany ny atao hoe valeur morale universelle. Bon misy ny atao hoe droit de l'homme fa iny resaka droit fa tsy resaka valeur. Ny droit dia zo fototra hoe arovan'ny lalàna eraisam-pirenena na eran-tany ny zon'ny olona ny ohatr'izao, fa le valeur morale dia misy ve zany ny atao hoe code moral universel standard arahan'ny olona rehetrarehetra ka iny tsy maintsy misaligné amin'iny dolidoly ny olona rehetrarehetra. Tsy hitantsika tsara fa samy hafa ny valeur morale en fonction na firenena anankiray, en fonction na civilisation anankiray, en fonction na religion anankiray. Donc zany na ny valeur morale aza dia tsy objective fa subjective. Ohatra fotsiny zao tamin'ny andron'ny Jesosy dia hoe maninona ny
ianareo miara-misakafo amin'ny olona mpanota maninona ianareo tsy manasa tanana alohan'ny sakafo le manasa tanana tsy resaka hygiène fa hoe fampikasokasoka amin'izay tris satria zay ny valeur morale ny tradition ny pharisien jesosy nefany a tsy mety misaligné amin'izay valeur morale ny foronony fariseo zay satria tsy zay ny azy ny valeur morale araha hitanareo donc zany ny valeur morale afaka miova en fonction ny contexte en fonction ny toerana en fonction n'ilay vanim-potoana ary en fonction ny les civilisations misy eo zany manahirana satria raha ohatra zao mivoatra mitohy foana ty tantaran'izao tontolo zao tia tsy fantatra tsony inona ny valeur morale raha afaka folo taona tsy mbadika ambony ambany ny zava-misy eto ambony tany ny zavatra zay nylazantsika fa ratsy omaly lasa ho tsara rapitso ary zavatra ratsy androany lasa tsara androany lasa ho ratsy rapitso donc le valeur morale zany a mampametra-panontaniana ihany za tsy miteny hoe diso fa mampametra-panontaniana miankina am'izay ve ny mahatsara ny olona anankiray sa ny maharatsy ny olona anankiray i Nietzsche ohatra zao Nietzsche philosophe de niteny hoe ny problème eo izy ny morale dia raha amin'ny akapobe izy Nietzsche dia misy valeur morale karazany roa ao izy ny valeur morale des esclaves Nietzsche moa milaza an'izy ity omeko anareo hoe tolay fomba ilazany Nietzsche azy ny karazany reo izy dia ito le izy hoe morale des esclaves izy ny morale des esclaves ny morale ny olona andevo mafy be le terme filazany azy le andevo tsy voatery hoe andevo aravaky teny hoe esclave ianao na hoe taranak'andevo fa hoe toe-tsaina le esclave dia se basé izy amin'ny atao humilité satria tsy afaka zalahy de modimody hoe fanetretena kanefany a ny olona faible ozy izy Nietzsche no mivoy ny atao hoe humilité zero tsara le izy a ny humilité zany dia négatif amin'ny valeur morale Nietzsche satria c'est la morale des esclaves or ny soratra masina de mametraka tsara fa ny humilité dia qualité ny olona matanjaka tahaka an'izao sosy zao dia manana humilité satria le humilité masy tsy hoe ny humilité ho an'ny faible de satria izy efa faible dia tsy manana choix tsisy option afa-tsy ny modimody manetry tena fa nanjo sosy ny fanetretena tena mipetraka mihitsy satria raha ohatra izy amin'ny anatin'ny vanim-potoana ankareny tsika zao nalainy devoly fanahy hoe ianao ne zanak'Andriamanitra ova ho tonga mofo vato io de nanetry tena Jesosy dikany nanetry tena de zao tsy nanao abus ny pouvoir nanana zay ny dikany humilité ao amin'ny évangile fa tsy le humilité Nietzsche hoe raha napiatra ny fahefany Jesosy ka nanova an'le vato tonga mofo dia tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny devoly donc ny humilité dia karazana olona mifehy-tena sy hanao abus de pouvoir or ary amin'ny Nietzsche ny humilité de marque de faiblesse ny faible tanareo donc les valeurs morales am'izay fotoana zay tsy mitovy en fonction an'ilay paradigme ny paradigme ny nan Jesosy a dia hafa ny paradigme Nietzsche dia hafa donc zay mahatonga amin'ny teny hoe relatif be ilay lazany hoe olona tsara sy olona ratsy raha arak'izay zavatra zay ny morale ny olona matanjaka morale ny deuxième catégorie izy Nietzsche de la morale de fort le fort eto indray a tsy hoe olona manan-karena na manan-katao tsy any fa morale de fort izy Nietzsche dia reo olona manana ahoana ny filazany azy audace sy créativité eo amin'ny fiarahamony misy toetran'olona ohatr'izany a hoe morale ny matanjaka ny morale ny mpandresy matetika ry zalahy mpanao développement personnel tian'izy io hoe ny morale ny mpandresy ny olona mahery dia olona manana audace olona manana créativité donc izy izy a zay nahatonga Nietzsche nanenjika ny kristianisme satria à cause noho ny kristianisme ozy nahatonga lay morale ny esclave naka ny toerany ny morale ny fort satria ozy izy ny kristianisme ozy izy dia
mametraka amin'ny toerana ambony ny osa. Tanareo le lecture grave be le lecture Nietzsche ny amin'ny kristianisme. Or vao niresantsika teo fa ny humilité dia manambara hoe refus de l'abus du pouvoir. Na Nietzsche indray dia niresina hoe ny kristianisme zany namimba an'io na tonga ny hoe lasa fanjakan'ny osa no atao référence dia tsy maintsy mitsinjo ny osa mba hitsonjovana amin'ny resaka hoe équilibre sociétal. Bon, avelantsika any amin'iny. Bref, ny tiana tenena zany dia zao hoe ny mal moral zany resantsika teo le immoralité dia matetika arakaraky ny fiarahamonina io en fonction ny société misy anao. Ny mal moral eto Madagasikara mety tsy mal moral any Europe. Ny mal moral any Europe tsy mal moral any Madagasikara. Ny mal moral koa ny immoralité koa dia en fonction ny valeur noraisinao na nomenanao hatramin'ny fahazaza. Zany hoe valeur morale natolotry ny fianakavianao na ny ankohonanao. D'ailleurs, eto vao mieritreritra hoe mety ho zay angambany traduction an'i Saint Augustin le hoe le fahotana nolovana dia satria nolovana tamin'ny ray aman-dreniny. Dia amin'izay fotoana zay nefa rehefa tena zoina tsara hoe héréditaire ve ilay péché amin'izay fotoana zay sa mimétisme. Le mimétisme masy dia le hoe makatahaka mireproduire an'ilay zavatra nataon'ny ray aman-dreny. Iny le mahatonga an'ilay resaka tadinareo le resakantsika ny amin'ny hoe le fandarana nataontsika le hoe malédiction familiale. Dia heverin'io le hoe misy malédiction na fanahy avy amin'Andriamanitra dia mireproduire an'ilay échec nisy teo amin'ilay fianakaviana dia tena misy any amin'ny gène an'ilay fianakaviana mihitsy no mireproduire an'ilay faratsiny. Or azo eritreretina koa hoe mimétisme ozy tsika tamin'izay fotoana zay ivereny kely iny no fa avelantsika any amin'iny aloha. Donc zany ny tiana rosana dia hoe valeur reçue voaray tamin'ny toerana zay misy azy. Dia ny valeur morale koa amin'izay fotoana zay mipetraka ny maha-moral hoe araky ny moral izy en fonction ny hafa. Zany hoe ny fahafahanao dia tsy maintsy miankina amin'ny fahafahan'ny hafa. Ny conduitenao zany dia conduite dictén'ny fisian'ny hafa. Dangereux koa nefa zay zavatra zay. Hoe conduite na fitondran-tena na comportement en fonction ny fisian'ny hafa. Dia lazaintsika fa fahendreny zany hoe olon-kendry iny olo iny satria mahay mitondra tena eo anivon'ny fiarahamonina. Dia mety mahazo bravo be izy amin'olona. Kanefa rehefa tena zoinao izay définition zay, raha ohatra zany ka tsy misy an'ilay fiarahamonina misy azy intsony izy fa ataontsika hoe mipetraka amin'ny toerana anankiray tsisy fiarahamonina. Donc zany izy ho karazana soavaly tapakofehy dia hivivre à l'état sauvage, hanara-po amin'ny ratsy satria tsy misy an'ilay l'autre. Asa razonareo le raisonnement hoe l'autre zany no mahatonga azy mifehy tena hoe ezaka hifehy tena satria j'ai un voisin à côté dia mba tsy hanelingelenako an'ilay voisinko, mba tsy hanelingelenako ny fianakaviako, mba tsy hanelingelenako ny fiangonako, mba tsy hanelingelenako ny mpiara-mivavaka amiko dia je vais essayer d'être manana conduite tsara. Tsy haiko aloha fa pour moi ça sort de l'hypocrisie. Zany hoe tsy tena réel le izy fa miezaka manana conduite comportement par rapport ny fisian'ny hafa. Or zay zavatra zay lazain'ny fiarahamonina hoe olon-kendry izy. Hitanareo relatif be zany ilay izy afatsika mandinika hoe aveza marina moa le faratsiny. Satria mas tsika manao lala manivaka fa tena ratsy zao satria nanao an'izao leo. Aleo dinihina tsara amin'ny lopy hoe aveza ny purana izy. Ok? Noho zany ny tiana ho tenena dia zao hoe ny ratsy, ny faharatsiana plutôt, le mal petit m, dia araky ny fandinihako azy noho izay rehetrarehetra volazay dia tsy voatery
miainga avy amin'ny atao hoe manque de valeur na manque d'éducation. Indraindray tsika avy fa iza re mba ny ray aman-dreny tony, iza re mba nanabe antony, iza re mba nitaiza antony. Misy ane be deaibe amin'ny asa pastoraly ty mandray olona de miteny hoe tena tsy azoko tsony pastera fa tena niezaka nanabe an'ireo zanakireo tamin'ny fivavahana, tena nitaiza an'ireo zanakireo araky ny tokony ho izy, nampianarana sekoly lahady, noentina tany am-piangonana, nampianarana lalafomba, tena manaja olona, mitenenina tamindreo hoe zao tsy mety, zao mety. Or ny résultat attendu misy amin'izao fotoan'izao tena tsy araky ny eritreretanay azy, tena kizy hoe fa inona ny échec, inona ny tsy mety nataonay tamin'ny nanabeazanay an'ireo zanakay reto. Izay antony zay fantany zay no ity resahako eto ity hoe tsy voatery hoe manque d'éducation na ny manque de valeur no mahatonga an'izany, fa zay mahatonga anteny hoe mila jerena daholo ny angle rehetrarehetra. Zay zany no mahatonga amin'ny manao hoe d'où vient le mal, la source du mal. Misy olona anankiray zay malaza de malaza philosophe zay anisany atao hoe plus ou moins lazany hoe athée fa tsy tena plus ou moins amin'ny athée ihany Spinoza, miteny hoe izao tontolo izao le cosmos zany na ny fiainana na ny maha-olombelona dia amoral ozy izy zao tontolo izao. Ao azavaina le amoral. Hoy Spinoza hoe la nature elle est amorale. Alefako eto zany Spinoza no miteny an'izany. Inona ny dikany tenena am'le amoral leo, tsy hoe olona ratsy toetra fa dikan'le amoral isika raha jerena ny sens étymologique an'le a privatif hoe tsy misy, tsy hoe tsy misy fa tsy problème ny natiora ny resaka moralité hoe tsara ve ty sa ratsy, tsy mana problème an'izany ny natiora ozy izy satria ny zavatra mifehy ny natiora de ny cause et effet hoe inona nahatonga an'io sur le plan logique, scientifique, rationnel nahatonga ny tranga anankiray. Donc zany ho an'ny olona manaraka ny fotopisainan'ny Spinoza matetika zany rety olona zay manaraka azy de hoe tsy mipetraka ny moral ozy izy fa ny zava-dehibe de hoe inona ny source nahatonga an'io, inona ny raison. Zany hoe la loi du physique ary la loi de la matière. Izay no référence. Donc matetika ny olona manaraka an'izay fotopisainana zay dia tsy mivaky loha ny resaka éthique. Problème anareo mpivavaka ozy izy no mametraka éthique ao anatin'izany zavatra zany. Or zany zao ny problème amina resaka modernité, amin'ny resaka fandrosoana. Tsika tsy contre ny amin'ny atao hoe développement technologique, fandrosoan'ny fiainana amin'ny lafiny maro samihafa, fa tsy maintsy jerena ny impact moral ny loi physique anankiray. Tsy mirenier tsika ny fivoarana scientifique sy ny fivoarana technologique sy ny fivoarana moderniste fa hoe inona ny impact moral an'io na inona ny problème éthique aterak'io. Or ny scientifique entre guillemets manaraka ny Spinoza dia amoral izy. Le amoral tsy priorité ho azy zay ngambany izy. Tsy hoe olona ratsy toetra, aloha azavaina tsara lesaka. Tsy hoe tsy ratsy toetra fa tsy priorité ho azy ny resaka moral fa priorité azy ny resaka rationnel sy ny logique. Secondaire ny resaka éthique. Or nefa ny raha vao zay le izy dia tsy ho voafehy raha ohatra ka hoe ny lalàna ny atao hoe développement no important. Eto zany somary mivelatra ny discussionko. Raha mitentsika hoe ny développement, ny fandrosoan'ny firenena anankiray no zava-dehibe, move critère anankiray azo hijerena firenena anankiray ny développement tsy misy conséquence morale. Zareo fotsiny zao aty amin'ny tany soi-disant mandroso. Tellement zany miazakazaka be ny développement technologique dia tsy maharaka an'ilay
fivoaran'le développement technologique ny éthique dia lasa tavela théorie atsika de ohatrany hoe manenjika avy ataorina zany ny éthique ny développement lasa eo aloha donc fampianina mipetraka hoe move le développement technologique na le fandrosona no fenitra ny baiko sa mila arofanina éthique ohatran'izany zao ny resaka transhumanisme am'izao fotoana zao le resaka hoe boostena ny cerveau-ny olona anankiray augmenter sy sisa inona ny impact éthique an'izany sy sisa anao vazivazy kely aminareo fotsiny tsy vazivazy fa reali anecdote any Suède nandeha le resaka le fandrosona tamin'ny resaka hoe droit de la femme ho anareo féministe dia vous avez poussé le bouchon très loin ohatra hoe miralenta tsisy maharatsy an'izany hoe miralenta mitovy zoa sy sisa donc nandeha hatramin'ny hoe lasa crime raha ohatra ka misy lehilahy zany ataotsika hoe midraguer entre guillemets une femme dans la rue c'est mal vu am'izao fotoana zao ty Europe ary azo torina hoe harcèlement izany inona ny conséquence an'le izy am'izao tsika miteny zao be de be ny cadre aty Europe vehivavy izay efa tonga amina certain âge tsy mety tsisy mahazo vady intsony na tsy manambady satria tsy sahy intsony ny aborder an'ilay vehivavy any amin'ny milieu professionnel satria matahotra hoe efa misy lalàna be de be natsangana ka afaka mitory rehefa avy eo le vehivavy de tsisy sahy de farany imaginenareo hoe collègue de travail miara-miasa dans le même de bureau même département tsisy sahy miaborder resaka amina ataotsika hoe relation amicale na amoureuse de voatery zareo mandeha any amin'ny atao hoe ina filazana izy ty le speed dating amin'ny alalan'ny internet any zany zareo vao hoe za mitady vady zasisa de aveo rehefa manao speed dating zareo mifanena zay zareo vao mifankalana ve anao mpiara-miasa amina département informatique ana ihany nao tanareo l'izy pour vous dire hoe le développement à quel prix le mal est là à cause du développement le développement efa nieritreretitsika hiepanohirany raha olombelona hampandroso any raha olombelona hananany raha olombelona bonheur or mivadika malheur ho an'le olona exemple anankiray be de be ny azo resahana fa mba azahoantsika l'izy hoe les sources du mal rehefa nieritreretitsika hoe ny raison no mandeha ambony indrindra kanjo ny raison zay mitombona tsara ara-mathématika tsara raisonnement tsara tsy vendrana fa tena logique ny créer problème éthique les problèmes éthiques tsy voatery hoe en fonction ny mampivavaka tsisy idirany fivavahana ny éthique ny éthique zany ohatra hoe éthique politique éthique professionnelle éthique médicale fomba fiteny daholo zany fa hoe ny impact moral lany am'le olona no resahana ambadiky ny éthique donc zany pour vous dire hoe le mal est partout mieritreritsika hoe ao anatin'ny développement or ny créer mal l'izy d'où vient le mal zany rehetra zany no exercice philosophike ave falazana zany théologique ihany koa rationnel mba tonga atsika tsy efa hoe devoly tanareo zao fa tsisy devoly misy am'resaka eto fa zavatra fiainatsika andavanandro de fa azo andinihana izy avela koa le mal moral satria lasa variana antsika idiratsika am'izay dans le deuxième temps le mal physique lay loza ara-batana ohatra zany ny maladie zany na ny aretina zany avy aiza ny aretina ny problème ho an'ny olona piétiste sy puritaniste dia tonga de mieritreritra hoe ny aretina de avy amin'ny fahotana je suis pas d'accord ny aretina de tsy voatery avy amin'ny fahotana tsy ndriky hoe tsy voatery mety possible dans quel sens dia ny maladie zany dia mety ho fruit mety ho ao vokatry na cercle vicieux hainareo zany cercle vicieux zany tsy ngerin'ny ratsy ozy tsika malagasy zany hoe inona cercle vicieux mety natonga izy ohatra ny hygiène de vie anao manana hygiène de vie bordelique mialatsiny amin'ny terme
tsy mijery ianao misy karazana sakafo miditra amin'ny vavanao fa zay rehetra hita amin'ny vavanao dia haninao daholo dia iny micréer cercle vicieux mamparary anao. Dia ao ndray koa ny hoe ny aretina mety vokatry ny faratsiam-panahy ny olona méchanceté ohatra misy hoe mosavy ozy tsika ataony olona na gafy tsy voatery mosavy koa zany fa ohatra hoe méchanceté ohatra zao hoe ny pollution ny sakafo tsy manaraka ny norme zay ataony olona satria ny olona mitady tombom-barotra betsaka dia rehefa mitady tombom-barotra betsaka izy dia asiny zala-karbonetra ny vary hoaninao satria am'izay mba mahazo betsaka dia micréer maladie d'estomac dia iteny venao am'izay fotoan'izay fa lahatra avy amin'Andriamanitra naparary vavonanao nefany avy amin'ny égoïsme sy méchanceté ny olona ohatra. Fa misy koa eto am'izay tsika zany hiditra lalina am'izay le hoe avaiza ary le izy hoe avy amin'Andriamanitra avaiza izy misy le hoe maladie orpheline ireo aretina izay tsy fantatra hoe inona nahatonga an'le izy sarady ny maladie orpheline io zany fomba fitenin'olo izy hoe orpheline satria tsy fantatra hoe avy amin'ny hoe orphelin zany hoe tsy fantatra hoe avaiza fa tononona fotsiny hoe maladie orpheline izy mandra-pahatonga ny fotoana zay afantarana hoe avaiza nahatonga an'io aretin'io mbola tsy fantatra zany mety rapitso misy manao découverte scientifique hoe tout compte fait ilay maladie ohatra zao zay nolazaintsika maladie orpheline zao ny antony fa pour l'instant tsy fantatra le izy. Dia ny problema rehefa tojo an'izay tsika dia ny zavatra mitranga dia avy hatrany tsika tafalatsaka ao amin'ny atao hoe fatalité na déterminisme izay zany ny karazana mode de défense tsika mba hahatonga atsika ilamitsaina hoe efa voalahatra efa izay no fitondran'Andriamanitra izay no destinko avy amin'Andriamanitra non tsy tokony hiroso am'izay déterminisme zay misy tsika raha sanatriavin'izany zany hoe tojo an'izany anatin'ny fianakavianao na ianao sanatrian'izany na namanao tratra ny atao hoe maladie orpheline zany hoe aretina tsy fantatra hoe avy aiza ary tsy mbola azo kilasiana le izy hoe tsy mbola misy traitement mety am'le izy dia ohatrany hoe fa maninona ary no latsaka amiko zao zavatra zao ny valiteny avy hatrany tonga dia mapety atsika dia hoe zay ny fitondran'Andriamanitra. Moi je suis pas d'accord avec ça satria am'izay fotoan'izay dia iza zany no sujet na acteur an'ilay aretina mahazo anao forcément zany dia Andriamanitra ao ambadiky zany misy fanomezan-tsiny hoe torabato avy any an-danitra moa izy ty ozy ny mpamangy imanjo zay ka dia tsy azo ialana fa dia izay totonany eo donc zany mal tsy manana chance le olona ozy tsika qui dit malchanceux tsy resaka vitana mihitsy fa hoe Andriamanitra zany ohatra hoe sanatria zany mialatsiny fa ataoko caricature izy hoe Andriamanitra zany nariana fotre là-haut dia manao sangisangisangy mahery dia atsipitsipiny eny ny aretina zay mamorona aretina izy dia hoe aleo aloha alatsako eny ambony tany ty dia zay sendra azy dia sendra nitotona tamin'ny rakoto le izy dia hoe bon zay ny fitondran'Andriamanitra zay le déterminisme sy lay fatalité dia zay zavatra zay nefany lasa enta-mavesatra ao anatin'ny olona ka manimba ny relation le olona amin'Andriamanitra. Or zay no hamanana azy ary zay tsy mahadakoro mitodika manokana amintsika pastora sy mpitandrina izay mitady solution de facilité rehefa mandray dimika amin'ny olona hoe ekeo fa io no fitondran'Andriamanitra fa maninona no tonga dia scotchenareo na identifienareo amin'Andriamanitra le izy fa maninona tsy ekenareo en tant que tel hoe maladie orpheline io mbola tsy fantatra hoe inona ny antony. Oui il faut nommer un chat ozy vazaha zany hoe maninona atsika no miala zigla mialatsiny am'ilay terme dia il faut trouver toujours un coupable caractère toetran'olombelona io tsy mety milamina ny saitsika tsy mety manaiky ny saitsika raha tsy misy explication le zavatra miseho tahaka an'le mpianatra tamin'ny andron' Jesosy nahita an'le olona teraka jamba
de tonga de avy hatrany de hoe non c'est pas normal. Oui c'est pas normal, oui tsy mety io, fa inona ny tonga de inona moa le systemena autodéfense ny olona mba ahafahany mampio tena tsy maintsy mitady coupable atsika, izany nanota le ty vasany ray aman-dreniny. Azonareo zany hoe tant que mbola tsy mahita coupable atsika tsy milamina ny sain'ny fiarahamonina, fa rehefa mahita coupable na de tsy coupable aza le olona jereo tsara le phénomène de société misy am'izao fotoana zao fa izany no izy tant que tsy mahita coupable affichena en public hoe irakoto no coupable de tsy mety milamina le fiarahamonina fa mbola misamoaravoara hoe ka zao anao zao fa au moins rehefa fixé le tena misy zavatra tsy mety nataony papa sy mama angambany de aloha de zay vo tony aho hoe zay zany. Les consciences humaines zany de tsy maintsy mitady coupable foana, fa za zany teteny amin'io hoe c'est un mal physique, c'est comme ça, une maladie orpheline aretina tsy za milaza aminareo